Saudara, debat semua merah pasti kadek followan. Ministera di mana salinan tan. Mau di mau ada batu ministra ni penutupan acara talana ditambah. Ini mulai ini aku mana. Rasa-rasa apa sih? Ambu tunita, ambu sabata, ambu diati simma kita. Mitara ni bawa famistiannya sama nawau mereka baguma. Sini tu projek kan komunal penna atan narifu kami lama tidak terdukku amsa. Menarik kisahnya, nilai masih besen tata kas bangera kesuk fari itu tan narif. Awam lagi anu menarik sana. Misal nanti be, yo besar kafi fuan ramu, am sokto so saja, mana cara tu nani ramu, neva sama pasang basoa, inam lagi katien can bitaca, pakai abwar sangkutku. Hari isur ni faku tejubi ni siapa? Fau minister ni fasalama boka. Ani sante nawe CSP sise ASRD kena busuk ras kita itu tan narifu reinforce. Fate nawe malutu cimis aération cimis fitowana cimis ambulance fai site deputy ndaya numan mektomobila ifespesen ni marah. Yo yang cua ni fanafut sete nam taga am sokto soa sakan malakas salam ni fitpen ni kuala bismara dan sau tia nyumana fatit mesnyanji rafa katisa malak sam minister fana biasa pilih put ke misti fana biasa tia yet mata kasya cismi sale politik nasional la teorification pasal manonetoni itu pernah deka am sokto so metra from dia chin replikan misi ena bukan sara famis yo yang cua ni formasi sapi wan ni paperka rega iet pada kasya yo yang pun krian FP short term demi fentnya kasam demi fensai amana rif ni mau nanti replikena fanana rutonya rega kisre yo yang pun UNS amatona ni chin resna mana to satu pun pos ni pos tapi setera fayenai famis kulkuleu omnu ministerium yo agua ministera ni fa penara nabun ti ministera de la cima de sacia follow ai sami reclassements senyatna wan pa penara fatkarpa atam 2023 nyora complémentaire tutko atam 2019 atam 2020 kata 2025 sosiasu nevaron mapenata ni kaya wa differenti sana 50% yazu tam 2019 2020 tapi 2025 yo yang kuni kursan penas napa natina no reclamation yera kun fata fawazu te chas is neva ni bursa yera mala te kena so natitena avas elna felkat mita 200 ora master 40 mila 200 ora inna vitansan arma pana yadu refa mirusa kayena dala bendi penata seti sura cimisir ran marut nunena seno komaita mereka kan di kena kau sani armanin na misana pauka nusamburna sitruana lakrimosenna nyar foga tok sai patsumitsan yo yang kuah ni lua 2009 005 sedana foka ari magata kan ni dekret aplikasyon yu ni papel capcar kaina university ran mata kas cara tutku fa cimetsan yo yang kuah ni misternya gugu simin misteran ra sana bumanar na tutko fa basero farani ni ministera ni security publika maru ni vakansi funula yet Madagaskara sena bumanarna cerefu famsat setuku pada simai kemiana fa ramakasken region na izany te ko budget mba afako mitondra nyetaeta io satria manjary very le minitra namana sasany raha azo atao tonga dia lefatsy ny chronomètre rehefa zay fa manao firenena ao amarako Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena lany fotoana ela fa ilainareo hira Andriamatoa premier ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ireo mpiara-diamy sy ireo député namana zay manatrika eto kely ny fotoana fa tonga dia tompoko le izy mahakasika ny ministre ny énergie zany ireo parc solaire zay napetraka atao Mahajanga magataka fantanina hoe aiza izy amizao raha ny feonely dia any Nosy be
satria natao fanehoan-tsara le izy amin'izao fotoana izao tsisy zavatra mipetraka ao Mahajanga ary tsisy asa miatomboka ao Mahajanga. Faharoa ny ministra ny travaux publics mangataka ny fidinanao zay ndray mato ministra naramaso ny asa io fa ohatrany koba ny lalana zay atao Mahajanga misy ny tsara ny ankabetsahany ratsy ary ny lalana ao amin'ny RN2 zany mbola RN4 azafady mbola tsy miatomboka araky n'izay lazainareo fa hoe mandia tsara amin'izao fotoana izao. Manarakaraka an'izay moa zany mangataka fanontaniana ihany koa mila valiny amin'ny ministra ny sport mahakasika ny homologation satria raha taratra amin'izao dia miverin-dalana ary koa tsy mahomby tanteraka ny kitra malagasy no afitsoky n'izay homologation izay satria ataotsika ivelan'ny Madagasikara ny lalao rehetra ka izay ngamba ny fahitako azy tokony azavainao avoaka malagasy fa nanantenan'izay ny vahoaka malagasy nefa hatreto tsy misy zavatra mazava mahakasika an'izay homologation zay ho tonga ihany ny remaniement. Farany izay somary lavalava mampitaraina moa zany dia ny ao anivon'ny ministerany enseignement supérieur. Olana no misy ao amin'ny Saint-Temady amin'izao fotoana izao izay afitsoky ny DG izay mampitaraina an'ireo mpiasa zany saika manerana Madagasikara amin'izao fotoana zay fampiasantsika. Atarafana fitarainana maro isan-karazana amin'ireo fametrahana mpiasa eo anivon'izany amin'ny mpanjakana izany. Ilana fanaraha-maso zay zavatra izay satria misy ny kiantrano an-trano ahina mety amotika anio Saint-Temady io. Raha mato ministra mba mangataka zahay andefasana inspecteur de ministère zany eo anivon'ny EDSP ao amin'ny université ny Mahajanga satria misy ny olona akaiky anao mba tsy lazako hoe anadahinao dia ohatran'izay koa ny any Antsoy izay tena manjakazaka amin'izao fotoana izao amin'ny fanaovana antsojay amin'ireo mpiasa ao amin'ny EDSP ary miangavy isian'izay inspection zay ihany amin'ny fandaniana amin'ny resaka ara-bola izay mampikaikaika an'ireo mpiasa ao amin'ny EDSP université Mahajanga. Ary ny question mipetrako farany moa zany aminao dia mahakasika ny resaka fisiany resaka kiantrano an-trano izay maberesaka. Misy amin'ireo mpiasa ao amin'ny EDSP ny université zany izay tsy ao Madagasikara intsony ary betsaka izy ireo amin'ny ministera maro zany misy an'io zavatra io fa no resahako eto dia ny eo ao Mahajanga izay misy an'izay tranga izay tsara ny ahafana manara-maso an'izay mba ahafana misitsy ny volam-panjakana izay tsy mandia amin'izay toerana bolikasy azy ilaina ny fanaraha-maso ka mizany tsy tokony miverivery fahatany ny volam-panjakana. Problème Diego voalohany ministre de l'énergie Jirama resaka jiro tena grand problème eo satria raha fatao constat mitety vono autorité miaraka amin'ny Jirama miaraka amin'ny Enelec le moteur-ny mihitsy efa tsy mety donc zay mangataka izahavana production hafa efa tsy atin'ny Enelec eky ny Jirama lay au Diego. Manaraka zegny ministre rano resaka tsika tety tamin'ilay mandeha hoe misy extension de tao rano Diego eza hoe zay hatramin'izao mbola tsy hita. Manaraka sécurité publique tonga dia aro donc jiaby zay Diego iarahantsika maefa agnisan'ny manana tombony zay resaka fandriam-pianana ke tiana gardena jusqu'à farany izy io ke zay misy problème ino problème ny fiara satria anenentsika olo ratsy ny polisy aminay mahatandalina tomobily io akory mataonay tatrarola aby io ke zay mangataka mba amenga
fiara fahakezahengana ny mpitandro filaminana Adrien Diego. Manaraka zegny amin'ny industrie sady mitodikana koa zany monsieur le premier ministre. Nisy koragna ataontsika fa elaela zay mikasiky retraité secret. Nampanategna anao tamin'izay monsieur le premier ministre hovahana zo avant fin d'année 2024. Eza hoeza mikasiky retraité secret fa mampalahelo rovarogatsika aby io. Manaraka zegny amin'ny intérieur miaraka monsieur le premier ministre koa isorana fa tafapetraka ny préfet Diego fa zegny nioritseka hatramin'izao presy tafaboaka akory matole hiasa za zao nagnano siady vita miasa andegny efa entrepreneur izy tafaboaka mivola ke zay mangataka mba hikarakarana zegny malakilaky. Manaraka zegny mikorana natao monsieur le ministre amin'ny rapport natao rapport to hoe misy tragnoara Diego fa vita mbola tsy hitaneo hoe asa tany hafa hitanareo zay ke teny mba hazana tsara ahoana mary mpandeha tragnoara zay. Manaraka zegny almeny isoary nanao fa mahazo amin'ny ataony aminay agny fa zegny misy zavatra mahagaga misy PPT nataontsika koa anakoroa vita 100% araiky 7% mijano ke mitomany vahoakatsika ado fa tsy ampy le zany déclasse loto farany mikasiky décentralisation.